Manolotra ny araba finaritra indray tompoko lasy tompoko valo tonga so anatin'ny fotoana ny vaovao an-tsara ianao amin'ity atoandro ity senam-panajana anjo izany hatramin'ny farany ary soatsika avy hatrany aloha ireo lohateny vaovao. Anomboka ny alatsinainy 5 Mey izao ny fitsaboana ataon'ny Merci Chips teto Madagasikara amin'ny alalan'ny fandidiana eny ambony sambo. Forage miisa 4 no amboarin'ny fitondram-panjakana ao Antsiranana entina mahana ny olan-drano. Potika tanteraka ny lalana RNT 22 mampitohy an'Antsikafika Vavatenina hatrany Anjahabe manao antsoava amin'ny fanamboarana io lalana io ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafiry tany an-toerana. Isataratsika ny maresaka amin'ity atoandro ity ny lafiny fahasalamana araka ny fanatsitikatsika tao anatin'ny lohateny vaovao teo dia ny alatsinainy ho avy izao no anomboka ny fitsaboana taon'ny Merci Chips eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fandidiana eny ambony sambo. Nisy moa ny fampahafantarana ny ezaka vitan'izy ireo sy ny vina hotratrariny amin'ity andiany fahatelo izay andalovany eto Madagasikara ity. Haritra 9 volana ny fiantsonan'ny sambo Merci Chips any amin'ny seranatsambo Toamasina ka malagasy mila fandidiana manodidina ny 700 no ezahan'izy ireo vitaina fandidiana amin'ity taona 420 ity raha nitatitra etiny Aissa Abbas. Malagasy mila fandidiana miisa 700 no raisin'ny Merci Afrika Antanana amin'izao andiany fahatelo andalovan'ny sambo Merci Chips eto Madagasikara izao. Anomboka ny alatsinainy 5 Mey ho avy izao ny asa fitsaboana eny ambony sambo ka ireo olona 9 taona no mihoatra manana fivotosana amin'ny tarehy sy amin'ny vatana sy mivady tongotra ary maro samihafa no isitraka izany fandidiana memem-pona izany. Tamin'ity andiany fahatelo ity dia mafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny Afrika Merci. Profin'izany ny fanomezana tohana ara-piofanana ho an'ireo mpitsabo eto Madagasikara. Nisy ny fahampahafantarana ny asa vita sy ezaka hotratrarin'izy ireo amin'ity taona 2024 ity teto ambonin'ny sambo. Nisy olon-tena ny fitondram-panjakana teto atoerana, ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Ny zava-dehibe aloha zany ny fahatongavan'ny ty sambo Merci Chips ity eto Madagasikara indray satria raha jerevana zany ny isa dia malagasy 700 ny sitraka fitsaboana maimaimpona fandidiana maimaimpona ao anatiny 7 volana izay avitandry zareo an'izay 700 izay. Midika zany fa tena manampy be ny malagasy zay satria fantatritsika ihany hoe sahala manahoana ny fitsaboana eto Madagasikara indrindra zany fandidiana zany dia zareo zany manampy atsika maimaimpona zay. Raha jerena amin'ireo tarehy marika aloha dia mahafapo ary matoa ny fanjakana mbola namelan'izy ireo hiditra eto dia mahatsiaro an'izay hoe fahafampo zay satria aza dino fa fanatsarana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy ihany koa izay fiaraha-miasa eo Merci Chips sy ny fanjakana malagasy zay. Ny volana Desambra 2024 avy izao no ifarana ny asa fitsaboana amin'ity andiany fahatelo ity. Raha tsy aivina dia malagasy 2 alina no efa nisitraka fitsaboana tamin'ity sambo hôpital Merci Chips ity tao anatin'izay taona nandalovany teto Madagasikara izay. Mbola hijanona ny Toamasina izay hatrany isika amin'izay resaka fitsaboana izay notokana tamin'ny fomba ofisialy ny voalohany herinandro lasa teo ilay laboratoire plus amin'ny assistance plus any amin'ny distrikany Toamasina faharoa iny ka tompona ndraiky mpanjakana maro niaraka tamin'ireo ekipa ny assistance plus moa no nitokana izany tany an-toerana raha ny fampitambavaony Jean Fabrice Voladina. Laboratoire d'analyse médicale na laboratoire fanaovana fitiliana ara-pahasalamana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ity labo plus vao naorina ato amin'ny assistance plus zay efa nisy hatramin'ny taona 2024 eto anivon'ny fokotany Ambalamanasy commune Toamasina suburbaine district ny Toamasina faharoa eto ity. Orinasa zay fantatry ny be sy ny maro tamin'ny alalan'ny famindrana ara-pahasalamana na évacuation sanitaire hatramin'ny nananganany Patrick Sezido azy ny taona 1970 tany hoany. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny talata 17 Mey 2024 teo ny fotodrafitrasa
notronony ireo tompona ndraiky mpanjakana maro taty an-toerana. Ity laboratoire vaovao izay atao hoe laboratoire ity zany dia sampana anankiray anatin'ny groupe assistance plus eto Tamatave 2 eto Masina faharoa dia atao anatin'ny centre médical ato izy dia laboratoire natao hanisaraka ny vahoaka misy ny analyse filazazo hoe mahazatra fa misy koa ireo fitoliana izay spécialisé. Manana ny mampiavaka azy ity fitoerana ity zay tsy mena amita amin'ireo labo misy any amin'ny renivohim-paritany hafa. Ny mampiavaka ny labo plus dia afaka manantona aty ny karary ainarana araina singa fa afaka ihany koa ny ekipany assistance plus mandeha makany an-trano mandeha makany amin'ireo toeram-pitsaboana makany singa ho an'ireo olona maniry azany hoe amin'ny trano na ny toeram-pitsaboana ataony bref dia manentana andreo marary manentana andreo fianakaviana tsy salasala aza mandramandra manana aretina fatogavo raisina an-tamboa raha ny fantatra ankoatra ny any Antananarivo zay misy ny foibe ny assistance plus sy ny any Mahajanga zay samy ahitana labo plus itovona joro eto amin'ny Toamasina faharoa izao ny fahatelo amin'izany zay tafiditra amin'ny fanamarian'ny orinasa ny fahatelopolo taona ny joroany amin'ny 10 taona 420 ity. Lafombaovao hafa kosa indray mirosotra ny asa amin'ny famahana ny olandrandra efa ahitana vahaolana ny eto andrenivohitra dia ho anatsiranana ihany koa isy fanamboarana forage izay amatsy fokotany maromaro any an-toerana ampitainy laoposeng ny antsiprian'izay. Dingana vaovao amin'ny fanatsarana ny fahazoan-drano ny eto Antsiranana. Voavaly ny fangatahana nataon'ny filoalefitry ny antenera-pirenena Andriamatoa Ibrahim Charles na bora réglage teo agnivon'ny filohan'ny fanavaotana Republika ny Madagasikara ka forage efatra no apetraka ka anisany azo tombona amin'izay ny fokotany Lazare Atsimo, Tanamboa Avaratra, Ambohimy Tsinjo ary Mangarivo. Hitatsika fa namaly etetantsika zay président République président Fanavoza. Eto ma za efa ty bisibisika amin'ny président izy koa vita zo raha be tsara namenao zay aty tianenao avy aty mitokona zo ay satria zay ravoravo amin'ny fafanga-jaliny rano tsy heniko afaka complètement izy ty fa mba fa misy ilany mety ho afaka atsika fa misy projet pahay mandeha andeha agnampiana le filagna rano tsika te Diego misy ny boka Bisokatra misy ny boka Nambakia ke io zay agnisan'ny anaovana le descente comme amin'ny semaine ty hoe karakory koa nombagna forage ary boka Nambakia agnapiana rano tsika eto. Vinavinaigny aritry 5 andro no avy tany ireto fotodrafitrasa ireto. Vokatry ny rivo-doza fity dia efa 3 volana zao no tsisy jiro tany amin'ny commune ambanivohitra Mahatsinjo sy Andriba any amin'ny faritry Betsiboka iny ka manao antsoavy ny tompona andraikitra any an-toerana. Rivo-doza fity ny barrage hydraulique mamatsy ny commune ambanivohitra Mahatsinjo sy Andriba nandritra ny 9 taona. Efa tao anatin'ny 3 volana no tsy manana jiro ny mponina ka nanao antsoavy tamin'ny lehibe ny faritra Betsiboka ny ben'ny tanàna mba hijery vahaolana ho azy ireo. Afaka misy ny fitalenan'ny vahoaka izay azonay atao mahazo matoky ianareo fa tsy andrasanay ela izany fa tsy maintsy midina ifotona ary moraisinay an-tanana ny fanarenana ny barazy hydraolika eto an-jiajiana satria rehareha ny faritra Betsiboka ny fananana jiro tsy tapaka hany ka zao lasa olana lasa fitarainana no valin'izany. Raha ny fangatan'ireo maire dia mba ho atolotra ny jirama ny fitantanana ity tetikasa ity rehefa vita. Amin'ny aretina iraisany an'izao faravan'ny barazy izay namatsy ny jiro commune Corozao. Voalohany teny Andriamatoa chef de région dia ny fisaorana fiainanao satria araka ny teny ny namana teo raha ny tany aminao zahay ny rahalahy dia tsy niandry ela ianao
raha miaino ny fitarainanay fa dia tonga soamantsara hijery fotony ary zay teneninao hoe mety amin'izany monsieur le maire jerevana ny fotony any mihitsy ka dia fankasitrahana feno no atolotra anao Andriamatoa chef de région. Faly ireo mponina fa manana ray aman-dreny mijery ny marary azy ireo. Anisany lahara-pahamehana ny lehiben'ny faritra Betsiboka any sosialim-bahoaka. Any Betafy ihany koa vaky ny fifilohana Ambatobe any amin'ny fokontany Anjanapara commune ambanivohitra Alakamisy anaty vato ka tamin'ny alalan'ny asapokon'olona no nanamboarana vonjirano vaky ity fifiloha ity ny fanolotanana tamin'izany moa ny fokon'olona ny ben'ny tanàna sy ireo tompon'andraikitra rehetra any an-toerana. Mbary sy tanimboly manodidina ny 10 hektara ankehitriny no tsy afaka ampiasaina intsony noho ny fahavakizan'ny fifiloha Ambatobe Anjanapara commune ambanivohitra Alakamisy anaty vato distrikan'ny Betafy. Mitaraina ireo mponina araka izany satria ao anatin'ny vanim-potoana ny volyavitra tokoa izy ireo ankehitriny. Olana amin'izao isan-taona dia le rano vaky satria le rano tritrivana ny tola dia amin'ity foana zany ny lalany. Dia tsy zakan'le kanalina tsony le rano dia io mahatonga azy mihoatra makatsy dia isan-taona ny fokon'olona miasa lefa asa ohatrany hoe taona lahiny dia efa zay. Dia mba mangataka aminareo fitondrana ambony mba jerena ity tombotsoa azo amin'ity voalohany aloha varigasy, faharoa volyavitra. Nisy araka izany ny fanamboarana vonjirano vaky aloha ity fifiloha ity ka anisany nanome tolo-tanana tamin'izany ny solombavam-bahoaka Madagasikara vao vita aty amin'ny distrikan'ny Betafy. Raha tadiditsika ity digy ity efa nanaovantsika curage tamin'ny alampely mekanika dia hitantsika fa misy toerana ataontsika hoe boucher zany le lakan-drano dia tsy maintsy mamaky le rano dia zay mitarika an'izao fahavoazana zao rehefa fahavaratra ny andro ka simba vaky ary potika zay lalana izay namaky ny diga dia mifanome tanana ny fokon'olona nanao antsoavo tamin'ny tenanay amin'ny solombavam-bahoaka dia zany mahatonga zao fandraisana andraikitra zao. Tsy amin'ny lafiny fambolena ihany moa fa misedra olana ihany koa ny mpianatra sy ny commune ambanivohitra Rotota amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra amin'ny fampiasana ity lalana ity. Marina moa fa fahadimy izao ny fanamboarana ity fifiloha ity noho izy tsy foto-drafitr'asa maharitra. Toisitsika amin'ny resaka lalana kosa indray apotika manontolo ny lalana RNT 22 mampitohy an'Antsikavoka Vavatena hatrany Anjambe iny manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka ny ampidirana ny tetibola anaovana io lalana io anatin'ny tetibola Asipantsina mandritra izao fivoriana izao andrasan'ny vahoaka amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny fampitana ny etaetan'izy ireo. Nampiakapeo manao ansoavo amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ny gouvernemanta malagasy mizoro ankehitriny io ny vahoaka ny Vavatenina amin'ny hanamboarana ny lalana makany aminy. Efa potsika avokoa ny 770 ny lalana RNT 22 mampitohy ny Antsikavoka Vavatenina Anjambe. Ary efa fantatra ny vola ilaina raha anarina io ampandalana io ny fanjakana ka tokony abdirina sy misy atakandro amin'ny tetibola Hasimpanisina fasahirana i Vavatenina. RNT 22 manomboka Antsikavoka Vavatenina Anjambe. Izao Antsikavoka Vavatenina io 30 km. Nagnanovana 30 minutes taloha amizao izy agny amina 3h de temps zay vao tonga. Nisy ny asa famoran-dalana zay nataon'ny ministre ny asa vaventy talohaloha ty fa ny problème tsy nitohy ny fagnamorana ny lala satria izy efa toromarika efa namiako io raha agnano lala 36 km itsika ary zanantsika izy koa tsisy point noir hoe aiza moa hoe lazaigny tsy point noir amin'io nisy le vita koa hitatsika le mody volo io izy namoara iny ka finaratra ka ny tiako tongavana zany raha agnamboatra lalambetsika mila vola 36 milliards d'ariary Antsikavoka Vavatenina zay vao tegna vita le izy. Vavatenina Anjambe 17 km mila vola agny amina 17 milliards d'ariary zay vao vita. Ary tegna potika tanteraka le mandeha Vavatenina Anjambe. Antsika mivolagna zao raha tsy regny pont rigide regny tsy mahatonga mandeha Anjambe. Ka eto zany ny tegna zay moa zany agnatin'ny fivoriagna ara-potoagna voalohany ny antenimieram-pirenena magnano antsoava amin'ny fitondram-panjakana mahefa zany ny tegna ny mba ampidirigna amin'ny tetibola mpanjakana asia ampanitsigna manitra an'izao fivoriagnanay zao mikasiky RNT 22 io zay zara tapangomo izy misy le Antsikavoka Vavatenina misy le Vavatenina Anjambe.
io jiaby zany dia ilana famatsiam-bola daholo ary tokony atomboka ilay izy. Iray volana lasa no nentin'ny lehibe ny faritra Nalanjorofo nijery maso ny fahampotoan'ny lalana ity ny ministry ny asa vaventy saingy tsy mbola nahenombo vao mazava hatreto. Vonona anaraka ny lamina rehetra takiny amin'ny fanamboarana ny lalantokana makany amin'ity ny olombelona mandrafitra ny distrika ny Vavatenina. Efa miresaka lalana izay ihany sika manamafy ny fampiarana ny lalana mifeny lafiny fifamoivoizana ho fiarovana ny hainy-pandehany teo anivon'ny OMC élargi any amin'ny distrikany Marovoaheny nandritry ny fivoriana ny tanterana ny herinandro lasa teo. Farasoa Andriambelonolo no mampita. Tsy azo atao ny mampiasa ny fitanterana tricycle toy ny cyclopus sy ny bajaj amin'ny zotra mpifamoivoizana lalam-pirenena fa efatra. Araky lalàna mifehy ny lafiny fifamoivoizana. Misy ny fipetrana raisina satria misy lalàna mifehy ny fitondrana ny tricycle tsy mety amin'ny commune rurale sy ny manaraka route nationale. Mitapaka teo moa zany fa ajanona ny bajaj izay miasa ao amin'ny commune rurale Kasimborona, ao amin'ny commune rurale Tanambao Andranolava ihany koa, fa ho afainganina miaraka amin'ny zareo avy ao amin'ny direction régionale ny ATT ny fametrahana navety mba hitatitra olona avy eo Marisako mandeha Kasimborona, avy eo Kasimborona mandeha Tanambao Andranolava. Ny antony moa nandraisana izay fipetra izay dia voalohany indrindra fisorohana ny fiarovana ny ain'olombelona ary fisorohana ny loza indrindra amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny. Zava-dehibe ny fanajana ny lalàna velona, ny tondrana ny vahaolana. Zava-dehibe tokoa moa ny antony fivoriana teto androany izay fijerena izay sécurité routière izay dia ny fanajanona fampiasana ny tricycle amin'ny RN4 iny. Lalàna moa no mametra an'izay. Tsisy misy olona eo ambony lalàna feo ambany lalàna daholo tsika rehetrarehetra. Misy ihany anefa ny fandraisana fanapahan-kevitra ankoatran'izay dia ny fampiasana bajaj avy eo Marisako makany Ambolomonty ary nisy koa ny fandraisana ndraikitra ho vahaolana ho an'ny vahoaka satria ny fisiam-bajaj teo dia nitatitra vahoaka ary rehefa sorona ilay bajaj dia misy ny tokony hosolona anasorona an'izay fahasahiranam-bahoaka izay dia efa nahita vahaolana moa ny ATT sy ny direction régionale ny transport ny fametrahana izay navety izay. Ho fiarovana ny hainy-pandeha hampiatra ny lalàna avetrany ireto mpitandro ny filaminana. Dia tsika moa zany tany-tan-dalàna dia fampiharana an'izay zany no atao izao dia handray fepetra ny tany filaminana ka eto ny tena manentana an'ireo mpitatitra bajaj mba tsy hanao fitaterana amin'ireny cadre iny fa tena tsy azo atao ilay izy. Ka iva misy moa ny vahaolana raisiny ao niveau ny distrika sy ny reny araka ny lazain'ny assistant teo ka dia mba miandry ny tohintsika fa hatreto aloha dia atsahatra ny fivezevezen'ny bajaj iny amin'ireny cadre tena voatondra ao anatin'ny lalàna. Teny filamatry ny ATT ny hoe mpampiasa lalana tompon'andraikitra aho, arovako ny hafa, arovako ny haiko amin'ny alalan'ny fanatsarana ny kalitaony fitaterana an-tanety ifanaraka amin'ny bokin'andraikitra. Ny commandant de groupement gendarmerie Boeny no tonga nampahafantatra izany tamin'ireo ben'ny tanàna efatra ho fampiarana ny lalàna. Mbola amin'izay resaka fisorohana ny loza-pifamoivoizana izay hatrano veloma avokoa ireo marika famantarana eny amin'ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Morondava mba hialana amin'ny loza tampoka izay mety mitranga amin'izay resaka fifamoivoizana izay. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fiadidian'ny tanàna ny Morondava sy ny ministerany asa vaventy moa no natanterahana izany asa izany. Tsirokavana Christine sy André Marson no mampita ny vaovao. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny asa fanatsarana ny tanàna ny Morondava ny eto amin'ny commune Ambonivohitra. Nasiana famelomana avokoa ny marika fiampitana sy ny marika amin'ny cacheur de vitesse ireny ka nolokoina fotsy avokoa mba ho tazan'ireo mpandeha sy izay mampiasa ny fifamoivoizana na fiara na bajaj. Mba hisorohana ny loza-pifamoivoizana eto tampon-tanàna no tanjona. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny asa fanatsarana ny tanàna ny Morondava zany izay eo anivon'ny fiadidianan'ny tanàna amin'izao. Ka natokana moa zany izy amin'ny fameloma maso an'ireo marika rehetra mahakasika ny lala eto tampon-tanàna ny Morondava mba hialantsika mety ataontsika hoe ny loza mety ateraky ny fifamoivoizana eto an-tanàna na io fiampitana io na ireny kasera de vitesse
sy regny etrepilany ihany koa misy vahiny tsika dia tsy mahalala kory izy amin'ilay caseradevotesa dia mety manimba ny fiaran'izay ka izao asa sy fihetsika androany zao a dia fanombohany ary natomboka izy tika tamin'ny fameloma maso ireo marka etika amin'ny lalambe. Nitondrany fanentanana ihany koa ny mpampiasa lalana eto tampon-tanàna amin'ny fanajana ireo marka sy ny lalàna. Manana hafaka sy fanankanana zahay eo anivony fiadivena ny tanàna. Izahay dia mpitarika ihany fa isika rehetra no tompony tanàna ary isika rehetra tokony ahatsapa-tena fa izaho tia dia tompony andraikitra amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Koa entaniko sika androany mba hanaraka tsakany sy andavany an'ireo lamina rehetra izay apetrakinay eto anivony fiadivena ny tanàna mba hampirindra soa an'itiky tanànatsika ty. Ary entanina ihany koa itsika mpitondra fiara na io bajaj na io bus urbaine na io fiara tsotra mba hanaja tsara an'ireny lamina napetraka amin'ireny fiampitana regny satria matetika misy olo miampita amin'ny toerana izay voatokana hiampitan'olo nefa mbola mirifarifa ihany tsika ka tsara zany tsika izay mpitondra fiara izay mahavoafehy tsara ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana mba hanaja tsara ny mpandeha tongotra regny. Nanasa ny olona mana fikasana hiala sasatra izy mba ho tonga hitsidika ny morondava. Tatoato tokoa maro ireo lozam-pifamoivoizana ny fanesika ilaina ny fampasiahivana ireny fepetra ireny isorohana ny fiverimberena izay lozam-pifamoivoizana izay fa ivadika lafim-baovao hafa isika iresaka tontolo ny fampianarana ambony kosa indray anisan'ny tsangam-bato lehibe namarika ny 20 taonan'ny dioseziny Moramanga ny fahavitany fotodrafitrasa ho an'ny fampianarana ambaratonga ambony tany an-toerana. Roa taona lasa izay no nisokatra ny fampianarana ambaratonga ambony Université Dom Bosco eo anivon'ny fiangonana Ekary dioseziny Moramanga ka tao anatin'izay vanim-potoana izay dia nifototra afitrasa tao amin'ny sekoly Saint Joseph Moramanga Ville no nandraisana ny mpianatra sy nampandehanana ny fampianarana. Noho ny ezaka sy ny fandraisana andraikitra nataon'ny dioseziny Moramanga sy ny sampanasa misahana ny fanabeazana sy fampianarana katolika dia mahaleo tena tanteraka ny université satria dia nahazo fototra afitrasa lehibe ho azy manokana miorina ho an-tsapazana Fokotany Ambarilava commune Ambonivohitra Moramanga ny université katolika Dom Bosco izay notokanana sy nitsofondrano ny zoma 5 Mey lasa teo. Fanatanterahana ny tarigetra ny fiangonana amin'ny fametrahana fampianarana ambaratonga ambony isaky ny dioseze, fitsinjovana ny hoavy ny tanora amin'ny fanohizana ny fianarana sy fanalana fasahirana ny ray aman-dreny ireo no tanjona nanokafana ny université manamafy izany ireo solotena mpanjakana raha tonga niatrika ny lanonam-pitokanana. Afa-pasahiranana ny ray aman-dreny betsaka ny ray aman-dreny tena menomenona ny hoe mba azo ny zanaka ihany ny baccalauréat mba nahazo an'izay diplôma zay fa aizany amin'ny fianarana rehefa avy eo ho any Antananarivo fivezivezina makany sy ny zavatra iainanany mety manahirana ho any Tamatavy na ho any amin'ny toerana hafa tena mbola misy vola be tsy tokony tsy foroana miala amin'ny ray aman-dreny raha ohatra mbola andeha amin'ireny toerana lavitra reo. Fa amin'izao fotoana zao kosa noho ny fitsinjovana an'ireo sahirana indrindrandrindra dia tena manakaiky antsika ny université tsy hainay ny angina satria dia noavin'ireo tanora zandry zanaka eto Madagasikara indrindra fa anatin'ity distrika Moramanga ity mihitsy no nataonao lahara-pameana. Manodidina ny 300 amin'izao fotoana izao ny mpianatra ao amin'ny université Dom Bosco manaraka ny lalam-piofanana toe-karena sy varotra ary lalàna. Fanamby napetraky ny tompony andraikitra teto ny fanokafana taranja-pampianarana hafa sy fampitomboana ny fototra afitrasa. Ho fanatsarana trano ny tontolon'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana eo amin'ny sehatra numerika dia natolotra atao amin'ny ENS any amin'ny Université Antoliara ireo solosaina miisa 10 avy amin'ny ministera amin'ny fampiroboroboana ny Aitao araka azy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra araka ny fampanantenan'ny minisitra tamin'ny fotoana nitokanana ny biblioteka tany an-toerana efa ho iray volana lasa izay. CC Velomila no mampita vaovao. Mamaly ny entaentan'ireo mpianatra eto anivon'ny ENS na École Normale Supérieure Université Antoliara eo amin'ny lafin'ny fikarohana sy fampivoarana ny tontolo numerika izao fampitaovana solosaina
avy amin'ny ministera ny fampiroborombona ny haitao arakajy mirindra ny poste sy ny fifandraisan-davitra izao. Napetraka eto amin'ny trano famakiam-boky ny ENS Soliara ireto solosaina miisa 10 ireto ho fanampin'ireo solosaina izay efa nanan'ity sekoly ambony mpanofana ho mpampianatra ity. Tanteraka ny fampanantenana izay natao satria ray volana lasa ny ministra ny poste sy ny fandraisan-davitra tonga teto Toliara miaraka ministra enseignement supérieur tonga izy zao tsy fampanantena pokaty sanatria fa tena ireo le ordinateur izay nampanantenana tamin'izay fotoana izay ka dia isaorana ny ministère ny fandraisan-javatra sy ny poste ny ministère ny enseignement supérieur izay niara-ny farimbona amin'ny fahazahoana an'izao fitaovana ho an'ny mpianatra izao. Manao mibetsaka ireo mpianatra eto amin'ny ENS Soliara eo fampivelarana ny sehatry ny fikarohana izao fampitaovana izao. Tsy adignay koa ny mandray ny hafatry ny filohan'ny fanavaozana ny République Madagasikara izay milaza hoe mba tandremo io matériel io tsy natao ho an'ny tale io, tsy natao ho an'ny chef de mention io, tsy natao ho an'ny fianakavian'ny mpampianatra io, fa natao ho an'ny mpianatra hikarohana, natao ho an'ny établissement ampiasaina io hikarohana mijanona nato. Samby mahazo vokatsoa amin'izay daholo zay zavatra zay tena hoe ny toetsaina izay tadiavina moa fa iezahana tsy tonga ho azy zay fa embenana hiambina an'izay koa ny tenanay amin'izay halavorareo fitaovana reo mba hisitrahany zanaka malagasy azy amin'ity faritra ty amin'ny fotoana maharitra. Izao no natao mba ho famparosoana ny sehatry ny fanabeazana amin'ny alalan'ny teknôlôjia ho an'ireo mpianatra miofanao mpampianatra eto amin'ny ENS Université ny Toliara. Resaka fandraharana kosa indray misedra olana ny mpisehatra amin'ny langlong any Anosy satria midina ny vidin'ity vokatra radio-karena ity manao antsoavo ny ireo mpisehatra rehetra ary nanokatra varavarana sy fiaramiasa ny Chine sy Madagasikara ihany koa manoloana an'izay. Bebel Betombo. Talanjona amin'ny zavamisy ireto délégation chinois izay notariny ambassadeur ary nagniry ny hisiany fiaramiasa mba hatongavany vokatra malagasy agny amin'ny foire be iraisam-pirenena izay atao agny Chine isan-taogno ka misokatra ho an'ny mpamboly ndraiky mpandraharaha malagasy. Mampandrosoana ny faritra Diana indrindra amin'ny resaka ny vokatra izay mampiavaka nyity eto Anosibetsika zany dia hita fa tatoato marefo ny resaka ilangilangy fa dizaine tongavana ty satria lina tokoa zareo sinoa jerany ilangilangy dia ahoana mba zahoana ny tsenam-barotra mba mpitombona ny vokatra ary izay nitondrasaka an'izareo nakaty. Lalagna 20 kilometatra vita eto Nosbe tamin'ny alalan'ny projet PIC ndraiky banky iraisam-pirenena avy eo fitoram-panjakana malagasy ka ny orinasa boka agny Chine no nagnano ny asa ka agnisany nizaha kalitao nyty asa ity teto Nosbe koa ny délégation chinois izay notariny ambassadeur. Agnisan'ny angatahany tanàna koa zay nitohizany fagnamboarana lalagna satria ny entreprise mbola eto ka mba angatahany zegny mba fatarindreo zegny rehefa azoantsika ny lalagna 10 kilometre ndraiky koa zegny miaraka amin'ny fanjakana foibe. Zay zegny ny zava-dehibe ny fahatongavan'ny ambassadeur sy ny chef de région tsika ka tegna mankasitraka amin'ny fahatongavandreo zany. Talohan'izegny dia nisy koragna ny fagnanaovany andagniny ndraiky ankilany tato amin'ny bureau ny préfecture agnisany avoakoragna teto ny olagna mikasika ny rano ndraiky jiro eto Nosbe ka misy vahaolagna maharitry amin'izegny ireto teratany chinois ireto. Eo amin'izay fanamafisam-piaramiasa Madagasikara sy Chine izay atrandra avy any Anosy ireo délégation sinoa dia tany Ambilobe kosa indray ny masoivon'ny Chine monina eto Madagasikara niaraka tamin'ireo tale eo anivon'ny orinasa sinoa rotonta dia ny Ouest Sucre mpamokatra siramamy sy ny CRBC nanamboatra ny lalana RN5A ny tafa tamin'ny mpitondra fanjakana tany an-toerana moa ireto délégation ireto ary nitsidika ireo orinasa ireo ihany koa. Fanampanazavana. Mitondra tombotsoa betsaka ny fisiany orinasa Ouest Sucre izay tantaniny ireo sinoa aty Ambilobe ho amin'ny fagnamezana asa sy ny famokarana siramamy. Eo koa ny fahavitany lalam-pirenena RN5A mampitoy Ambilobe any Voemaro izay namboary ny orinasa sinoa CRBC. Mifototro ny fisiany raha roa maventy zegny ny antony diany masovoy ny Chine eto Madagasikara niarahana tamin'ny délégation nitariny lehibe ny faritra Diana. Voalohany tsidika tana sirama mijery ahoana ny anatsarana ny firaisankina sy ny fandriam-pahalemana eo amin'ny mpiasa
sy ny mpampiasa mba tsy verena no ohatrany tamin'ny farany teo le korontana sy adiady na eo amin'ny tombontsoan'ny mpiasa zany eo amin'ny mpampiasa. De ny toko zany amin'ny faharoa nitsidika ny tia ny lalam-pirenena RN5AT ary indrindra taorina nandalovan'ny rivodoza iny de efa misy lalana simba ka eto zao nieritreritra fampiresaka ministry ny asa vaventy mba hoentina anamboarina anarenana ny lalana simba. De manoloana ty trano vaventy hitantsika reto zany manam-pikasana reo zany raha misy ny ilain'ny faritra azy de omeny zareo malalaka ka nieritreritra zay dia mety eo atao toy ny institut supérieur technologie mba hoentina isiny université Tembilobe mba ny tanora. Tsy adininy masivo io ny nisaotra ny fitondram-panjakana tamin'ny famahana ny olana nisy teo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa tao amin'ny orinasa Westra Sikra io ary tafita amin'ny ihany koa ny hafatra manoloana ny fahasimbany lalam-pirenena RN5AT sy ilay trano nangatahana ao Anjavimilaina Ambakrano. Lafim-baovao hafa amin'izao akatoky ny fety zao dia midina ifotony manaramaso ny fivoaran'ny vidiny entana sy ny entana lany daty ny ekipan'ny fitaleovam-paritry ny varotra sy ny fanjifana sava any Isambava ho jerena avokoa moa ireo mpivarotra rehetra any an-toerana raha ny tatitra etiny Bera Jean-Cri. Entitra ny ekipan'ny fitaleovam-paritry ny varotra sy ny fanjifana sava manoloana ireo mpivarotra sasany minia magnararaotro mampiakatra ny vidiny entana na koa mivarotra ireo entana alany daty. Araka izany dia nanao be midiny sy misy fampilazana natomboko tamin'ireo mpivarotra mpamongadiny sy ny salantsalany ary hatramin'ny mpivarotra madinika. Raha misy tratra miopif dia ampiarina avatrany ny lalàna no tantarana izany mba ho tombotsoa ny mpanjifa. Manentana sy mampatsiahy mialoha nitsika mpanjifa hatrany anamarina sy anaramaso akaiky ireo entana ilatsika andavanandro toy ny daty azo ampiasana azy ny finanana azy farany indrindra fa mety hisy ny fanararaotana. Tsy ny mpanjifa ihany fa hatramin'ny mpivarotra desamby nasiana fanentanana ihany koa. Entana ihany koa antsika mpivarotra ampahafantatra ty amin'ny bureau eto Sambava Centre raha misy zay entana lany daty zay na raha tsy kalitao ka mety hanimba ny fahasalamany ireo mpanjifa. Fantatra nandritra izao fa naparitika ny laharan'ny findain'ny tompona andraikitra ahafahana miantso na mandefa hafatra raha toka ka mahita ny fetsika tsy ara-dalàna. Tsy ahivina fa hotohizana amin'ireo distrika rehetra mandrafitra ny faritra izany. Zay ny momba ny fa manodidina ny fisoratana anarana biometrika kosa indray mbola maro amin'izao fotoana izao no miahiahy sy tsy mahavita ny fisoratana anarana biometrika raha ho an'ny faritra Bongolava manokana dia nosokafana natao amin'ny bureau ny préfecture Tsirony Mandidy moa izay fanentanana sy fampahafantarana ho an'ny rehetra mahakasika an'izay fisoratana anarana biometrika izay. Treny Malala Arsan. Politika mpanjakana hirosoana makany amin'ny fanavaozana ny fiankohonana sy ny fanovana nomerika, fanomezana fahizina na izao tokana ara-dalàna sy voamarina ho an'ny malagasy rehetra. Ireo ny tanjon'ny fisoratana anarana biometrika izay nitondrany ireo tompona andraikitra avy any amin'ny ministera foibe fanazavana bebe kokoa nandritra ny fanakalozana natao tamin'ireo solon-tena-mpanjakana tety fotony taty amin'ny faritra Bongolava. Nitondrana fanazavana bebe kokoa kasika ny fisoratana anarana biometrika sy koa ny fanakalozana tamin'ireo tompona andraikitra ireo izay tsy iza moa zany fa solon-tena ny fitondram-panjakana eny anivon'ny fiarahamonina eny hitondra izay fanazavana ho an'ny vahoaka izay. Hitondra fanentanana ho an'ireo rehetra ihany koa izy mba hisoratana anarana biometrika fa maro no mbola misalasala. Dia tena hoe anentana ny olona rehetra eny anivon'ny fiarahamonina ho tonga hisoratra anarana biometrika dia izay ny antony nanasantsika amin'ireo tompona andraikim-panjakana izay mifandray amin'ny vahoaka reto dia indrindra ihany koa anazava ny sain'ny vahoaka mikasika an'izay mbola mampiahiahy azy rehetra sy hirosoana amin'ilay fisoratana anarana biometrika. Mbola hitohy any amin'ny distrika Feno Rivobe izao hetsika fisoratana anarana biometrika natao teto amin'ny faritra Bongolava izao. Eo amin'izay resaka fahizina izay hatrany manala ny fahasahiranan'ireo mponina ny fotony ezaka kopia izay ataon'ny fikambanana CAF na ny collectif des associations des femmes de Fianaratsoa ho amin'ny Matsiatra ambony fa misitraka ny zoma olona azy ireo zaza sy vehivavy maro tsy nanana kopia hatramin'izay mampita ny vaovao io Fontsy Arso.
Mbola vonina moa ny vaovao mahakasika izay fa toy izitsika mbola betsaka amin'ny mponina any amin'ny tapany atsimo no tsy mahalala ny tokony ataony mahakasika ny fananantany ka betsaka no mitady no miady tany no izy tsy misoratra amin'ny tena tompony ho famahana an'izay olana izay dia namory ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny misehatra mivatana amin'ny fananantany tompona andraikitra ary nampafantatra ny tokony ho fantatra rehetra mahakasika ny fananantany io. Mbola betsaka ireo olona tsy mahafantatra ny tokony ataony amin'ny olana sedrainy amin'ny fananany taniny sy ny lalana izay alehany rehefa mikarakara ny taratasiny. Manoloana an'izany indrindra dia nanatanteraka fampionana tamin'ny alalan'ny latabatra boribory teto amin'ny efitrano malalaky ny faritra ny fikambanan'ny fiarahamon'ny pirenena Androy izay nanasana ireo manam-pahefana sy ireo sefo-fokontany ny tompona andraikitra misana ny fananantany ny ray aman-dreny toteny rehetra. Ka nandritra izany dia nisy ireo sosokevitra izay naroso nandraisan'ny tsiraray anjara ho fanatsarana ny fitantanana ny taniny. I Androy dia anisany hoe manangolana amin'izay fananantany izay nefa maro ty sakana dia hoe ny tsy famonjy antika birao mba hahafahana izay raha izay anefa tokony haranty eny amin'ny birao ny fananantany ny ireo lalàna mifehy sy ny misy prix amin'ny resaka fananantany izay dia faharoa magnaraka an'izay hoe ny fampiparitahana azy amin'ny haino aman-jery satria anisany hoe fangentanany ho an'ny vahoaka tsirairay izany. Ay vahoaka izany maro ny raha tsy fantatsy agnatin'ny fananantany. Misaotra anareo nampahaonigny anay izay lalana izay. Maro ty raha niarahagny namisavisa teto, maro ty raha nitampake teto fa raha ty tany linovantegna amin'ny ty rahintegna amin'ny ty razabentegnany na ho tsy misy taratasy araka ty fanazavagny zany tsy antegnany re. Ka izay ro isaronanareo mba hahafaha ay mamboatsy ty taratasy tany ayo satria manahaky ho ajajao ka manahaky ty fanagnanoagnombe eo koa zany ty fanagnano tany eo tsy antegna na ho tsy misy taratasy. Tanjona amin'izao moa dia ny ananana vahaolana maharitra momba ny fananantany azahoan'ny olom-pirenena taratasy ara-dalàna momba izany. Ka ny lohahevitra ny voizina tamin'izany dia ny fananantany sy ny vahoaka. Iverina kely any amin'ny tapany avaratry ny nosy isika iresaka tontolon'ny fanabeazana trano-tsekoly fanampiny tamina EPP miisa 510 ao amin'ny faritry Isavano efa natsangany sinergia iray amin'ireo ny any EPP Analanambe ao amin'ny sisim-bosambava izay fiara miasa tamin'ny MDF ankoatra io nahazo rano fisotro madio ihany koa ny sekoly ka tany an-toerana moa ny ministra ny fanabeazam-pirenena nitokana an'izay fotodrafitrasa ireo. Hafaliana ny animponina eto Analanambe Antsirambolo noho ny fahazoan'ny EPP trano sekoly vaovao fanampiny miisa 3 izay samy efa feno dabilio avokoa isaky ny efitrano. Ny iray amin'ireo dia natokana ho an'ny préscolaire miaraka amin'ny fitaovana sy ny kilalao entina mampianatra. Iray amin'ireo sekoly ao anatin'ny sisikony sambava ny EPP Analanambe Antsirambolo. Ny fiaraha-miasa tamin'ny MDF na ny Madagascar Development Fund sy ny Synergie Flavors avy any États-Unis izay mpanondrana lavanilina malagasy no nahavitana izao fotodrafitrasa izao. Toy ihany koa anefa ny fifanomezan-tana ny vondron'olona fotony. Ny saotra ny zava-bitany fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ramatoa ministry ny fanabeazam-pirenena Rajon Arson Sendra Niriny tonga nitokana ny fotodrafitrasa ary nanentana ny fahaiza-manana amin'ny fikojakotsana azy. Ny volontaire dia ny fisaorana any ONG MDF sy ny orinasa Synergie tamin'ny fanolorana izao fotodrafitrasa izao. Ny fanjakana dia tsy afaka miala amin'ny secteur privé ary fiaraha-miasa toy izao no manafaingana ny fampandrosoana ny firenena. Izao kosa dia manentana ny mponina rehetra eto, ny mpampianatra, ny taletsekoly, ny sisikony drainy mba hikajy ny kely ananana satria tena tsara na izy ty eto ty tena tsara ka dia tena hoe angatahana mba tena hoe hokajiana ary ampianarina ihany koa ny ankizy mba tsy handoto
mba hikajy ny fitaovana izay ao anatin'ny sekoly izany rehetrarehetra izany dia iara-miasa aminareo ray aman-dreny. Ho fitsinjovana ny fahadiovana sy ny fahasalamana ireo mpianatra dia afaka hisitraka rano fisotro madio koa izy ireo amin'ny alalana ity pompin-drano napetraka ato anatin'ity faritry ny sekoly ity. Ankoatra ireo mamatsy rano madio any anatin'ny tanàna ho an'ireo mponina manodidina. Vaovao fampandrosoana kosa indray commune Sahamalaza no anaran'ny commune vaovao Itambarany Fokotany 7 any amin'ny tapany atsimon'ny Maromitety ny etaetany vahoaka moa ny lehiben'ny district any an-toerana sy ny lehiben'ny faritra ka anampy azy ireo ho fanamorana io fangatahana io dia amboarin'ny faritra Analanjorofo lalana mampitoka-monina ireo Fokotany 7 ary atomboka tsy ho ela ny asa fanampanazavana. Namafy ny fangatahany ho commune mitokana ny Fokotany 5 manodidina ny vavazahana aty amin'ny tapany Simosignana ny Vavatenina. Efa manana fotodrafitrasa heverina fa fipetratakena amin'izany izy ireo indrindra ny isan'olombelona efa moatra ny 3,000 isa. Maro ny zaza sy vita kopia. Tsy visy ihany koa ny tanora sy manana karapanondro noho ny fahalavirany commune misy azy ankehitriny io. Ny tena ezakazanan'izy reto dia nisy ny fambarosoana aty fotony ary efa nanaovan'izy reto tombana sy fanadiadiana manokana ihany koa ny mahakasika ny fampidiram-bolany ao anatin'ny commune vaovao ity. Fa iza tokoa moa ireo Fokotany mangataka ho commune ireo mamaly izany ny vahoaka aty an-toerana. Ny zaza teraka manahirana satria lavitra sarotra ny lalana ary ratsy ny lalana avy any Maromitety mankaty Vavazahana. Miendrika ho commune eto Vavazahana satria antony feno ny fepetra mandrafitra zany fangatana commune, manana CSB, manana CG, manana fiangonana maro, manana ny EPP. Ary reto aby ny Fokotany manodidina mandrafitra ito tanàna Vavazahana raha toka mahazo commune. Fokotany Agnalabe, Fokotany Vobariely, Fokotany Mamositrakondro, Fokotany Ambodigiavo, Fokotany Andapatsara. Tsara unaingana. Efa maro ny taratasy fangatana efa lasa any amin'ny ministera tompon'andraikitra. Nanamafy ny tokony ankatoavana ifangatahana io ny lehiben'ny distrika ny Vavatenina. Nandritra ny fisidiam-paritra nataony lehiben'ny faritra Analanjorofo Maître Todiarno dia naneho fahavonona hanampy ny vahoaka amin'ny fangatahana io izy ary hampiasa ny fitaovana sy vola eo am-pelantanany ahafahana mampandroso ny aty fotony. Hoisy arak'izany ny fanamboaran-dalana asa ifandrombonany ny vahoaka sy ny mpitondra izay tafiditra ao anatin'ny fepetra takina amin'ny fangatahana commune izany. Mila azony tomobily avy amin'ny Maromitety jusky Vavazaha. Andifasina bulldozer roa zay avy amin'ny Maromitety jusky any Vavazaha. Tanjontsika mbo misy tikitika mandeha akeo, mbo misy raha jiabijiaby. Mizara roa lehibe ny politika hoentin'ny faritra Analanjorofo ampandrosoana ny tokantrano sy commune mandrafitra azy. Voalohany dia ny fanamboaran-dalana hivezivezen'ireo vokatra sy ny olombelona. Manaraka azy ao ny fambolena izay asa fototra mahatasahany aty ambanivohitra. Taoriny takaitra navelany rivo-doza maro samihafa tany amin'ny faritra Tsinanana ka nahazoany faritra Tsinanana fanampiana maro samihafa dia tsy mazava amin'ny vahoaka amin'ny Fokotany 21-12 Ambohimandinika Toamasina ny fisitrahana fanampiana fanitso sy ny fitsinjarana izany ka niteraka savorivory teo amin'izy ireo. Manao antsoavy izy ireo ny amin'ny tokony hijerena akaiky izany fizarana fanampiana izany. Mitaraina ireo vahoaka ao amin'ny Fokotany 21-12 Ambohimandinika manoloana ny fizarana ireo fanitso izay tsy mazava amin'izy ireo ny fisitrahana izany ka manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana izy ireo manoloana izany. Indra aloha misaotra ny Andriamatofo loha mitsinjo anay madinika. Ary eto dia mbola misaotra ministra ny Angovo koa izay hay eto amin'ny Fokotany 21-12 fa efa mandeha tsara ny jironay. Fa ato amin'ny fidiny misy olana eto amin'ny Fokotanynay. Ny olana dia zao procédure ny fidy mila manangana trano le olona zao vomenan'le tôle. Nefa ny atreto misy olana nanao réclamation tamin'ny asa voalohany vola mbola tsy hitaka hatramin'izao. Loha jere zahay dia avokoa le miasa lalana, ny asa lalana le olona tsy nahazo an'le vola. Dia misy hoe troisième liste. Mba mangataka kosa zay mba avoay le volan'olona ray zay. Ny resaka tafitrano 3 volana lasa zay dia iandry ny tôle io zany zay vao nafiny tranonay zay mitaiza marary. Ary hoe kakazo efa lafo be zany. Misy ny sasany mitrosy ame madidy le tôle
ho an'le fokon'olona satria iny ena tokony ho zarainy fa tsy akadina ko de zareo izy zay ihany nanambangatako manantena hita vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana moa ireto fokon'olona ireto raha nanao izao fitarainana izao. Manodidina ny resaka fandriampahalemana kosa indray hamerenana ny asina ny lanja sy ny fatokisan'ny vahoaka ny Zandary any amin'ny faritra Menabe iny dia nisy ny atrikasa ny fampizarana traikefa izay natao nandritry ny 2 andro natonga solo tena avokoa moa ireo distrika 4 mandravitra ny Gendarmerie any amin'ny faritra Menabe iny. Lemana Bery sy Andry Marson no mitatitra an'izay. Nametraka hafatra sy ho fampirisihana indrindra eo amin'ny lafiny fanatanterahana ny asa mahampitandro filaminana nandritry ny fanokafana ny atrikasa izay natao teny amin'ny CEM Betela Morondava ny alakamisy fa 1 ny volana May 2024 ny prefet ny Morondava. Itondra voka-tsoa anatsarana ny asantsika ary ampitarisika amin'ireo soldat ilimoantsika rehetrarehetra izay mikapoka sy hoe mihitsy amin'ny fomba mampanao izay tsara atao sy tsara hotanterahana mba azahoana an'izay hoe ny mahazo ny gendarmeria tsara kokoa ary azo vokatra misimisy kokoa isika no tany aloha. Ho fanamafisana sy ho fampitomboana ny traikefa izay ananan'ireo zandara sy ho famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka ireo tandroka arony vozona no anton'izao atrikasa izao. Fitazomana ny endrika gendarmerie na hamerenana endrika gendarmerie araka ny tokony izy aty amin'ny faritra Menabe dia sady koa hamaliana ny hetahetan'ireo vahoaka izay natao harovana ireo amin'ny reto zandary izay voakaraman'ny vahoaka ihany zany dia natao izao atrikasa izao mba hahatonga reto zandary reto ho matianina sy afaka fanerasera amin'ny vahoaka ary koa hanana an'izay hoe traikefa mifanaraka ny toetrandro amin'izao. Eo koa ny hoe ijerenany ny tahany tsy fandriampahalemana taloha sy ny ina ny paikady hatao mba hanatsarana an'izany isaky ny distrika mba eo koa ny fifaninanana izay efa natao napetraka moa ny fanampy tamin'izany fotoana izany hoe mba misy laharana voalohany faharoa fahatelo arakaraka ny kompania anankitelo izay fehezina atao amin'ity région Menabe. Marina moa fa tonga nanatrika izao lanonana izao avokoa ny OMC rehetra lehibe ny prefekturan'ny Morondava sy ny lehibe ny faritra Vonjimaika Colonel Onesiforo Philippe. Sayan ko tompo lasy tompo vavy no marana ny vaovao-tsara mivantana na roso televiziona malagasy atsika tany atokantrano akasitrany ianao nazo izany hatramin'ny farany dia mirary fety erendoza ho atsika tsirairay avy.